Ampitomboana ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Andeha hivavaka isika. Ankehitriny izay ry tompo raina izay ny an-danitra ho dia manolotra hatrany ny dera, ny saotra, ny haja, ny voninahitra ho anao noho ny nanomezanao indray an'ity andro ity. Indrindra nomezanao anay ny sakafo ara-panahy dia ny mofinaina izany. Misaotra tompo, mangataka anao izay mba hamindra fo aminay ary mangataka anao izay mba hiasa ty anatinay ny fanahy masina. Andananay amin'ny fahamasinana amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Anio dia ho zaraina amintsika ao anatin'ny hoe mihavao amin'ny tompony mino ny Romanina 9:1. Romanina 9:1. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Amen. Eto dia ny kristianina vita batisa no iantefan'ny epistily. Ao amin'ny testamenta taloha mantsy dia ny famorana no mariky ny mahavahoaka an'Andriamanitra dia ny Israely, taranak'i Abrahama na taranak'i Jakoba izany. Ny fanarahana ny lalàna no mahavonjy ao amin'ny testamenta taloha ary anisan'izany ny famorana ny zazalahy rehetra raha vao teraka herinandro miampindray andro fotsiny izy 7 andro izany. Fa ankehitriny kosa anefa ho antsika rehetra izay zanaky ny testamenta vaovao dia ny batisa indray no ny solon'ny famorana. Batisa ny mariky ny maha Israely vaovao dia ny fiangonana kristianina izany. Batisa atao amin'ny rano. Batisa tsy hanavahana na lahy na vavy na inona saranga sy ny sisa, ho an'ny olona rehetra. Eto amin'ity Romanina 9:1 ity izany eto ny ilazan'ny Paoly ny mahazava-dehibe ny batisa sy ny akon'izany eo amin'ny vita batisa rehetra na iza izy na iza. Voalohany, tsy fatoran'ny lalàna ny famorana izay tsy mahavonjy intsony ny vita batisa. Noho izany tsy ny fanarahana ny lalàna voalaza ao amin'ny testamenta taloha tsy izay mahavonjy ankehitriny izany. Faharoa, ny batisa dia fanadiovana, izay le rano, ary le olona tao batisa dia mariky ny fandevenana sy ny fahafatesan'ny ota. Levon'le rano ny dikan'izany. Ny batisa koa anefa dia endriky ny fitsangana mpino amin'ny maty miaraka amin'ny Jesoa ilay nitsangana tamin'ny maty. Mitsangana izy izany ho amin'ny fiainam-baovao. Mba azahoana manatanteraka an'izany dia izao: anjaran'ny vita batisa tsirairay avy ny miombona amin'i Jesosy Kristy Tompo, maty sy nitsangana amin'ny maty mba hatanteraka an'ilay fiainam-baovao ao aminy. Io fiombonana sy firaisana amin'ny Tompo io no mahavonjy fa tsy ny fanarahana ny lalàna intsony ankehitriny izany. Izay ilay atao hoe fahasoavana. Ry havako, matoa tsy hita eo amin'ny fiainan'ny mpino vita batisa izany fahafatesan'ny ota izany dia mbola tsy ampy izany ny fiombonany sy ny firaisana amin'ny Tompo, fa mbola ny sitrapony no mibaiko azy hany ka tahakona Jesosy Kristy, tahakona ilay fiainam-baovao tsy tanteraka, ilay fanavaozana tian'ny Tompo ho an'ny fiainantsika. Mahireza ary vita batisa rehetra fa mbola misy ny fotoana. Mahireza raha mbola velona ary angatao amin'ny Tompo ao anatin'ny vavaka ny mba ahazahoantsika mandresy ny sitrapo ka tsy foazina indray ny ota taloha rehetra fa dia ho levona maty
ary mitsangana amin'ny maty miaraka mitoby isika fa levona sy maty kosa ny fahotana. Izany dia tsy inona akory ny tanjony araka ny hitantsika eto fa mba hisehoan'ny voninahitry ny iray na voninahitr' Andriamanitra amin'ilay fiainam-baovao amin'ny fiainantsika. Koa dia mahirezo amin'ny tompo e! Tsy amin'ny herin'ny ny fahirezany hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa mbola nomenao ny teninao androany. Misaotra fa vita batisa, koa ampio isan'andro izay mba haneho fiainam-baovao amin'ny mahavita batisa ho voninahitry ny iray. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.